vatany Eli Relax. Ralala, oloravaka, Arliva, mofy no hanome aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Ataonao tiry olo soa to tsy vitanao hoe mandeha mivoaka foana ianao isan'andro. Lopody foana sahala amin'ny olona tsy mitondra tokantrano. Efa manambady eny ianao ka tsy libatera intsony. Fantatrao moa hoe mba efa mifiry zao. Ka misy zaza-pinoana mamaky io finjena ty an-trano tsy andro sakafo indray zany ianao io zao fa nividiananao sakafo masaka avy any indray a dia ohatra n'izany foana zany isan'andro. efa ionetiko io ny sakafo anao raha ohatra ianao hihinana. Raha ohatra tsy hihinana kosa tovy any anaty frigo fotsiny aza asiana resaka betsaka e. Teny anavona ane zany ataonao zany. Tsy ho mpividy sakafo any amin'ny restaurant nakako anao fa ho vady mahay mikarakara ny tokantranontsika. Dia vaiza moa zany ianao io zao. Fitany aminamako dia efa ny sakafo izay vao nody leo tena leo mamonjy fandrena fotsiny zany zao no dinao aty an-trano. Any ivelany any no tena tokantranonao satria hoe tsy misy zaza ato. mipetra ianao mitoerako e. Za rery ny laniny trano ato tontolo andro sanandro zao. Iolosoa zany daola ane ny aina ny vehivavy rehetra mitondra tokantrano e. Manao an'izay atonga ny tokantrano no maty eo onona. Efa azoko an-tsaina nefa misy lehilahy manadalanao ano any. Sa mbola andahan'izany indray ianao. Efa fantatra hoe izy zany ko. Inona tsy no nolazaiko anao eo. Dia zana ry reto ny fandehany Rista. Izy milaza fa leo za koa leo dia leo misaraka. Nandroka-ndry ve zany izy sandry ny tonga tena andeha. Lava be raha tantaraina eto ny fifamaliana itao e. Zay ny afarany dia zany ny ala. Raha ny tena marina koa dia tia hita maharitra ny Arivelo ahy. Dia efa voadinika eo tsara ve zany fanapahan-kevitra ao zany sa taitaitra fotsiny. Raha ianao mantsy no nandeha dia tsoroko aminao fa manahirana ihany no mifona raha te hodiny ray andro any. Fa raha izy indray no nandroka dia ianao indray zany no mampifilafila kely alohan'ny iverenana. Raha misaraka amin'riza ange akindry ro soka ho very ny fiadanana e. Tsy manana renam-piadanana andry ohatran'izao iainandry izao Arivelo. Efa ilany te ala taminy ary teo aty amin'ny Arivelo satria izy ny tompony fitiavako. Zay avy afaka nandeha. Nieritreritra za hoe mandeha tonga dia ampidiriko izao ny divorce dia mba afaka mitokantrano ara-dalàna amin'izay sy Arivelo. Tsy miafinafina intsony. Dia aiza zany ry izao nipetraka. Raha tonga dia aty aminay mantsy neso dia anahirana fa mety ampigadra ny akira mbola tsy vita divorce nareo e. Na i Arivelo koa aza azo enjehana amin'izany. Marina mihitsy zany e. Dia aiza tokoa ianao ny hevitra ny hipetraka. Isika manko mbola tsy mahazo miaraka pahabe maso na dia hoe misara toerana azy nareo satria mbola tsy vita divorce araka ny lazainy rondro teo. Raha tratra ny vadindry Amboatomby atindry dia tena ho tantara be. Any amin'ilay vilava ny vidiana farany any ambolokandriny izay any hipetraka e. Lakile rehetra moa efa nalaiko teo masony teo fa tsy niteny izy. Tonga dia fantany fa any hipetraka. Sady mba akaiky mandeha aty aminao aty ambany diry chérie Mahery izany fitiavan'izany Ka ianao mipetraka any ane tsy mampaninina azy reo losoa e. Fa raha zara fa no hita amin'ny miditra ao dia asa fotsiny angazy efa tezerany.
Efa 3 volana izay ny elan'ny olosoa tato amin'ny tokantranonay. Ary nandehana ny Noela dia nametraka divorce izy. Tsy hoe fitiavaka rena velively izany na hanambadiany ahy matoa afoy ny fiainana atao anatin'ity harem-be ohatran'izao ity. Dia tena tiany tanteraka aloha ilay bandy raha tenehana amin'izao fihetsiny izao Tia izao saran'ilay bandy. Nanakaraha-maka olona mihitsy ny amatatra ny momba azy sy ny naka ny sary. Tsy dia tena hoe bokosy be fanamperana akory anefa. Iary velo no anarany ary mipetraka any ambany dia ihany. Hafahafa ihany reto zareo vehivavy reto ka tena hoe jamba tanteraka tokoa. Manao ianao madame Ulso? Mavesabesatra izany entanao izany Fa ahoana? Fa iza moa ianao ary taiza ny fankalalantsika? Sa ve? Robson aloha nanarako. Zao fotoan'izao ny fankalalantsika ka. Ary misy resaka lehibe mba tiako atao aminao. Resaka inona? Ianao aza tsy fantatra akoriko. Tsy mbola nahita ny tarehanao mihitsy aho. Ka efa mahafantatra sy mahita ny endrika anao zao fa manana resaka mahasoa anao madame Ulso. Veloma ianao fa tsy tiako izany kotikotiana ty an-dalana izany. Olon-dehibe io dia tsy mahalala menatra. Eny, mandana aloha fa miteny aminao fotsiny aho hoe tsy maintsy miresaka tsika satria misy antony miakina manaina sady mahakasika anao. Tapitapy ary azazakana anao ny lalako ka. Taxi! Ilay mpandina mamaky gazetika. Fa ilay rangahy resaka tamiko malimo ohatrany tomba olona mihaja sy efa lehibe ihany nefa eny an-dalana no mikoto vehivavy. Fitiana lalàny nianarako ny mahagaga. Dia hoe tsy maintsy miresaka amiko izy fa miankina manaina sady mahakasika. Amerina atao tsy haiko ny zavatra nataoko rehetra fa tsy misy zavatra tokony akasika ka hoe miankina manaina. Sa ve ritsany misy manjo azy ihany ka hoe miankina manaina. Marina aloha fa tsy miraitra antsony izay nefa raha misy zavatra hoe miankina manaina tokoa manjo azy dia eo matikambo tsy laza amiko tsony izy. Iza ndraiky io ary izany. Za nefa voasaika hoe andeha sasa. Aleo jerena ihany aloha. Manao ianao madame Ulso? Azafady fa somary manelingelina anao Fa toy ianao indray. Fa inona ny hitanao aty? Ahoana nahitanao an-tranoko? Tsy aleo ve mba ao an-tranontsika no miresaka fa tsy atao mbaravarany Tsy miresaka aminao fa mandehany ianao mandehany. Tsy tia ianao sady efa manambadika io. Efa nilazaiko taminao anefa tsy maintsy miresaka tsika sy ianao zavatra miakina manaina no resako anao Ary esoa no tongotra ao fa zatoananao varavarana ka dia lasa ianao mandehany. Tsy nampandrosanao ane ahy iny ty tsy malala fomba tonga ty ampivoatra anty sady tonga dia mipetraka. Zao no izy madame Ulso. Aleo aloha tonga dia atsoko hoe Ulso ianao mba tsy ampiselanilana be eo amin'ny resaka ifanaovantsika. Ary tonga dia atsoko hoe Robson. Mivoan-tranoko ahy ianao fa etsoko vonjeo io Aleo tonga dia ho lazaiko aminao ny atondriako dia andeha ahy. Fantatro fa ianao no atao hoe Ulso raha miandry tiana 3 taona manambady an'rija resaka manana. Tsy mbola niteraka nareo ary misaraka tsy miray trano tsony efa 3 volana zao. Efa nametraka divorce ianao 2 volana sy tapany izay fa tsy manaiky anefa ny vadinao. Fa ahoana moa no afantaranao an'izany rehetra izany?
Ary na manana tsy manana izay lazainao dia tsisy hidiranao fa fiainako izany. Lasa amin'izay ianao fa hiantsonjea eo Moramora aloha ianao ry olosoa. Efa nilazaiko anao fa Robson anao anarako. Ary natongavako dia nilaza aminao fa ny karamain'ny vadinao hamono anao Zany lazaiko anao hoe miakina manainy. Ahoana moa ny noko an'izany? Voalohany, tsy mafita an'izany rizana dia efa tsy miraitra antsony azy izay. Faharoa, nahoana moa ilazanao an'izany amiko toy izao raha tena hamono ahy tokoa no antondianao? Azoko tonga dia toriana ianao fa mpamono olona mivantana tsy miafinetrik. Dray. Avelao aloha findainao fa sao dia lasa mampiasa hery aminao ka tsy tiako. Fa ndamina anao ny antondiako. Efa manao an'izao zavatra izao antonasa ka zato tapitrisy ariary no anakaraman'ny vadinao aminoko anao. Matoa zany natonony dia efa fantany fa ho vitako atsakany sy andavany zany. Ary tsisy asa ringotra azy na dia toy ny lohampaingotra aza. Efa maty anina amin'ity raha tia madama ka ho matimaty foana no azo ilazana anao. Ka maninona ny tsy tonga dia mamono ahy ianao fa ilosanao miresaka indray? Angaty izay ny anakaramananao? Izany no milaza fa mpampangy ianao. Sady tsy mahavita an'izany na rija. Tsy manana tombotsoa amin'izany izy. Mpanararoatra tsy vaniny ianao. Pisoloky. Hoy ianao. Fantatrao moa ny antony tsy anekeny ny divorce napetraka ao. Satria tsy tiany ho zaraina roa ireo arenanareo miliara maro ireo. Raha manaky ny divorce izy, araka ny fifanarahanareo teo ampisoratana mantsy dia zaraina mitovy mifananana raha sanatria ka misy fisarahana mbola velona. Nareo anefa tsy mbola niteraka. Ka raha tsy eo tsony ianao dia ho raisiny manontolo tsy misy anobinana ny arena. Dia inona izany tianao atongavana? Raha manaky anome avy roa eny amin'io anakaramany ahy io ianao dia ampifamadiantsika indray ny tantara. Izany hoe roanjato tapitrisy ariary izany no takiana amiko. Voalaza anao. Sady tsy manakarama mpamono olona n'izany afa lasa amin'izay ianao mandeha any. Eny ariko. Andeha fa dia eritrereto lalina aloha. Maka ny vali teninao rehefa miona manaraka tsika. Mandram-piona? Tsisy fionana manaraka izany intsony. Tonga dia tsy avy hatrany ny vali teniko. Ary lasa amin'izay ianao mivoaka amin'ny varavarako mampitandrina fa ilazany amin'ny polisy ka raha misy manjoa dia efa tsy miala aminao. Olosoa, efa tia angeny no asako fantatro fa tsy ilazany amin'ny polisy ianao satria tombotsoa lehibe ho anao ny hahafaty ny vadinao. Mandram-piona fa lasa. Loza nefa misy olona izay tonga nresaka tamiko fa hoe karamaindritsa hono izy amono ahy. Amono anao? Fa olo loatra niza koa zany. Lehilahy sa vehivavy? Lehilahy efa lehibe izay. Nolazainy fa hoe zato tapitrisy ariary hono nanakaramanindritsa azy mba amono ahy. Resaka tsy mitombony zany akia. Aiza koa no misy hoe amono olona ka le olona ho vonoina indray no milaza mialoha hoe voakarama amono anao. Tokony hijaikojaiko azy izy ary rehefa avy mamono anao dia lasa mitsoaka. Koa hoe rano manome azy avy roa eny hony dia manaiky amono indritsy izy. Maninona tsara? Avy roa eny? Ie. Roanjato tapitrisy anke zany. Efa ho vina izy niresaka taminao? Mivoaingana teo. Voalasa mihitsy izy dia nakasaina kely dia zaho dia izao zany antsonao izao. Olona mampiresaka izany malala. Pisoloko te-haka ny volanao fotsiny izany fa tsy moramora ange izany hoe mahafaty olona izany Afako maly anie izy no efa nila resaka tamiko teny an-dalany fa niveriko hoe olona mikotokoto fotsiny dia tsy nety ny aino ka sao dia izay kosa ny fomba fikotokotiany ianao mba hanekenao azy. Fiolahy koa mbola manany ihany foana. Ataoko ina koa lehilahy efa antitriny ilahy ihany no tiako. Eny fa na dia izany aza tsy atao ampivadika aty-dohaka izany satria olona tsy sama toa mbola tsy sama mamono anao avy hatrany. Ary tena
tsara bika be kosa ianao madame Olsoa tazanona avy aty aoriana. Ohatray fa ahoana fa mbola mitady indray ianao e. Miandro ny valiteninao ange ahy. Efa milaza aminao fa tsy valiny sady tsy manana roanjato tapitrisa omenanao Ianao ty zany dia tsisy atao mihitsy afa-tsy ny tsikilo izay alehako. Zaho avoavoaka mpanao volo dia efa ianao ny ao aorianako. Ka za ange madama Bernas zao e. So adinonao ary zany. Ary ao anatin'ny fandaharam-potoana ny asako ny maka ny valiteninao. Tsy manam-potoana iresana aminao ary asa-pahananao ny lalako fa mifanao fotoana amin'olona e. Fomba ny vehivavy tokoa moa tia mampifilafila valiteny teny. Tampoka be amiko hoe aleo aloha eritreritra zany no efa tsy enjerinareo vehivavy. Marikoriko any resaka aminao. Zao ary nizy andao zao sika sianao iresaka mazava tsara indray mandeha dia tsy anelingelina anao tsony ahy. Andao tsy amin'ity seza mizary-tany tsika no resaka. Andao ange anary satria tsy tia elingelinao tsony akoatra ny androany sy mandrakizay sady tsy tia kora misy malala fa miaraka amin'ny mpamono olona dia ho voazaringotra ho namanao amin'izay eloka efa nataonao tany aloha tamiko. Araka nefa nilazaiko anao ange dia tetika efa maty-paika tsy misy tomika ny any planina rehetra e. Tsy misy voaroiroy na isana ny mpanakarama. Ka izao no izy mpivady tsy mbola vita divorce nareo kanefa ianao efa miaraka amin'ny olo-kafa sahady dia na mampirafy any ianao na dia efa tsy miara-monina tsony azy nareo sy rija vadinao. Mpagnenokely no vavanao fa tsy miaraka amin'ny olo-kafa zany Madame Olsoa, aza vela iteny betsaka ary aho. Sa tianao ny ilazako fa hiaro velo no anaran'ny olona miaraka aminao. 7 taona, manana fiara Renault 5 maitso tanora. Metomboka amin'ny 92 numerony. Miara mipetraka amin'ny anabaviny any ambany dia, antsoina hoe Rondro. Samy tsy mbola manambady izy menadaro. Tena tia azy mafy ianao ary fanirianao be tokoa ny mba lasa azy ho vadinao. Saingy mbola tsy maintsy vita ny divorce vao azo tanterahana zany. Zavatra tsisy marina zany lasainao zany. Tsy mahafantatra zany olona lasainao zany koa Ay, aleo ary dia mbola ho lazaiko koa fa tamin'ny faha-9 volana lasa teo dia niala teto Antananarivo nareo sy Arivelo io. Tamin'ny 5 ora maraina miaraka tany Tomasina. T-shirt maitso misy soratra hoe Love in You nanaovanao. Numéro 6 ny chambre mipetrahanareo tany ary fruit de mer ny sakafo nohaninareo ny atoandro. Ndaso aloha ahoana ny afantaranao an'izany rehetra zany? Asako ange ty madame efa mambola na no nitsongidia sy nijery izay nataonao rehetra kanefa ny vadinao toka idy ka tsy nety nisonitra tamin'izay 100 tapitrisa ariary zay. Ka ahoana no ahafahanao milaza numéro chambre sy ny sakafo nohaninay nefa tsy misy olona afa-tsy izay rery tao amin'ny hotely io mandra-pandehanay? Matianina madama, nanaraka anareo ary naka chambre mifanila tamin'ny anareo saingy nametrahako kely ny tompony hotely mba tsy ilazalaza ny fisiko tao. Ny sakafoko aza nasaiko nateriny tany amin'ny chambre satria nataoko izay tsy nahitanareo raha tao hoe marina zany rehetra zany nefa tsy manaiky andony service tadiavinao atao dia ahoana? Aleo azavaiko tsara raha tsy azonao. Azony vadinao enjehany ianao raha fantany fa mampirafy azy amin'izao divorce tsy mbola vita izao. Ka asa raha tsy fantatrao fa mety mampigadra anao sy ny olo tianao zany. Raha izay no mitranga dia ho very ny 100 tapitrisa ariariko fa dia tsy maintsy fitaiko meloa ny asako. Tsy afaka mamono anao any amponja kosa aloha ahy. Oka aloha izay fa mitanderary ny lohako ka tsy afa miresaka aminao tsony afa aleo aloha hody. Tadidio fa raha manaiky ianao dia ho lasanao manontolo ny fanananareo rehetra sady vita ho azy koa ny divorce satria tsy misy olona manambady olona voapirofo fa efa maty. Mandeha anary aloha fa mbola miandro ny valiteninao foana ihany indray moa zany fa aza atao ela loatra mitovy amin'ny fiteny ataon'ny vehivavy vokotiana ihany. Dia izany reto ny zavatra miseho petraka tanteraka
tena fantatra le Robson daholo ny momba sy momba ny Arvelo. Karadiny anakely angesany resahany izany dia vaolana ihany le lazainy e. Sopafoko ndreka tsy anafenako fa tsy mahita an'izany ronjato tapitra isary asany ahy. Ay miliara ngeky izany. Fa dia olo loatra nisa loatra azy zany e. Tena mahay izy raha 3 andro tsika niaraka tany Tomasina nefa dia mahita an'izay ataontsika rehetra. Kanefa sika dia tsy nahita azy mihitsy. Zao aky olo soa. Aza tao matezitra indray zao teneniko zao. Fantatro fa manam-bola amina miliara nareo. Ka inona moa izay miliara raha izay ny ampilamy momba anareo sy Arvelo? Carte bancaire aty amiko ny efa tsisy vola firy. Efa tena kelikely dia tsy maintsy tsitsitsina. Fa ohatrina ity izany kelikely izany? 20 tapitrisa latsaka kely eo. 95 millions eo ngamba. Mbola aizy ry 200 tapitrisa. Fa ohatran'ny efa nilaza tamiko ianao indray mandeha hoe miliara maro mivolanareo any amin'ny banky any Antafy any e. Fa nga dia tena tsy afaka maka an'izany vola any Antafy izany mihitsy ianao ka. Mampivady anay dia nomeny daholo tany am-boalohany ny code-ndreo carte bancaire internationale rehetra. Ary mbola ty amiko daholo ireo code ireo hatramin'izao. Fa noho ny adiady lava izay dia napetrana any amin'ny coffre-fort any amin'ny banky daholo ny carte rehetra. Zany ve? Dia any aminy ny code mamoa ny coffre-fort io. Izany hoe raha azo indry izany ny code ny coffre-fort io dia ho azo ireo carte bancaire ireo dia afaka mandray vola indry. Dia milamina izany ny zavatra rehetra e. Tena zopavoka raha-panjakana amin'izay indry. Satria tsy mety hanao divorce amin'ny vadinao raha ny tena marina. Dia tiako ihany aloha ny sosokevitra le Robson e. Saingy aiza moa izany ny ahitana an'izay vola takian'izay. Raha zao ary ny atao e. Mba hevitra aloha ny aty ekeo ilay fifanarahana tetiavany dia mba hiangavio izy hoe avance no omeko hoe fa rehefa vita ny asa ka azoko manontolo ny fananana dia omeko ny ambiny sisa rehetra na dia hoe anampiana kely koa azy. Ka olona efa fahatsora langa eky izany ry bavy e. Izy ve dia anaiky an'izany endreny mpamono olo reny tonga dia tisinday ihany. Nitseritreritinareo koa nefa dia hoe na efa nahita 200 tapitrisa ariary azy sika dia ho vonoany Robson fondrija. Dia ho fato miaraka amin'ny ihany koa ny kody famoahana ny coffre-fort. Azo saina voan'ny banky indray raha izay satria mbola vadiny ara-dalàna ka tsisy olana any amin'izay. Fa i Robson tsy hanao raha tsy hita masony aloha ny vola e. Araka ny firesany hoe raha mandray ny vola avy any amin'ny ritra izy dia tsy maintsy vonoany atoro ihany fotsiny ranga zany Robson mpamono olo zany dia zany hamono azy dia tsy mitohy intsony zany ty resaka mamparary antobe ty. Ka ianao anefa fantany fa ianao tsy mahalala azy fantany hatramin'ny tranonao, ny fiaranao, ny daty naterahanao aza fantany. Ka sao dia ianao indray no fantany meloha. Ka aleo aloha reto dia aloha fa tena mitady ho fanina mihitsy azy zany ka ny anahy mihitsy azy tao anatin'ny 2 andro. Ka saivo miona amiko fotsiny aky izy raha tena lehilahy ry malala. Zay ray izay sy izy maty eo tena mivoto mihitsy ny fokanaovany an'ity malalako ty Andriamanitro, tena le Robson indray ngambizay. Tena izy mihitsy tazako eto am-baravarakely io. Aleo rangaho ao rehefa tsisy move izy tsy andeha. Ro tsy fantatro ty miantso ty. Aleo raisiko ty lako vonjy. Allô? Fantatro fa ho an-trano ianao madame Olosoa. Efa eto tokonana eto dia tsy hamoa varavaranao avy ianao. Mbola tsy hamono anao ange akory faka ny valitenao fotsiny. Fataiza nazahoana numéro-ko e. Lasa anao mivoaka ny tanànako. Lasa mandeha ho eny ary. Kanefa ny ahasoanao ange no ilako resaka aminao e. Asa ngamby izy teo fa tsy tazako eo tokotany intsony. Misotra anao Andriamanitra. Aleo aloha isotra rano an-dakozia fa maina tampoka ny tendako. Fa ahoana natafidiranao tato
ato an-tranoko. Niditra fitatsy amin'ilay varavarana oriana fampidiranao any Arvelo sakaizanao ahy. Tsy niditra tao dia niditra. Fa ahoana koa ary izany? Dia adiniko ve naniditra an'ilay varavarana? Efa 10 andro nefa izay Arvelo tsy nandeha taty amiko. Izy no nomeko ny lakile dosy ny varavarana io sy ny vavahady. Aleo tonga dia atomboka ny resaka fa mbola misy zavatra hafa ataoko. Ahoana ihany valiteninao? Ianao ve fanontaniako e? Ahoana ho valiteninao? Tsy manana valiteny menanao satria tsy ananako ny vola tadiavinao. Fandrinao ihany anefa ny hafato ny vadinao mba hahafahanao misitraka ny arena rehetra sy hanambady any Arvelo. Tsy fantatro. Fantatro ange fa misy carte bancaire internationale maromaro misy ny volambadinao any andafy any amin'ny banky any. Dia tsy mba ho vitanao kosa ve ny ahazo ray monja amin'ireo carte ireo? Akanao ampahandro 100 tapitrisa kely mba ho karamako e. Ny sisa ambiny ianao ihany dia tsy mifankahita sy tsy mifankalala tsony sika sy ianao orinan'izay. Tsy azoko mihitsy ny afantaranao izany rehetra izany. Momba ny fiainako rehetra mihitsy. Fa iza marina ianao ty e? Mandro, miarabanao dia mazoto toerana. Misaotranao Andriamatorija. Lazain'ny sekretera tamiko teo fa resaka confidentiel sady miankina amanainao no tianao resahana amiko. Ka inona no azoko anampiananao? Marina izany. Resaka miankina amanaina tokoa no nankenesako aty aminao. Mba hijerentsika hoe inona no azoko anampiananao. Tsy azoko mihitsy izany. Ianao no mitady fanampiana amiko sa zaho no mitady fanampiana aminao e? Ianao no mila fanampiana avy aty amiko ka. So dia tsy salamasaina loatra ary ianao. Tsy nitady fanampiana tamin'iza mihitsy aho. Aleo tonga dia ho lazaiko aminao ny antondiako ary. Robson no fiantso aho ary mahafantatra anao sy ny fiaina tokantranonao aho. Olosoana anaran'ny vadinao. 7 taona izay no nivadinareo kanefa tsy mbola niteraka ihany. Ary efa 3 volana izay dia nisaraka tsy niray tranontsony nareo mivady. Samy mipetraka amina vila be iray avy. Ny zavatra mampalahelo tsy maintsy ho lazaiko anao anefa dia izao. Efa manana olon-tiana ny vadinao. Izany hoe mampirafy anao izy. Ay, izay ilazan'izany ny atondianao e. Misaotranao ihany aloha ny sahirana. Fa raha ny tena marina dia efa fantatro anie izany. I Arvelo ny anarany. Ary ny fiarahany tamin'io lehilahy io no antony nampisaraka anay. Dia tsy malahelo ve ianao amin'izany kanefa vady mariazonao izy? Mba hafeno kokoa ny tahirin-kevitrao dia efa tafy efa nampiditra divorce azy izy. Volana sy tapany izay no nampidirany divorce. Ary efa nahazo filazana koa ianao saingy tsy nasianao valina. Tsy vaovao tsony izany lazainao rehetrarehetra izany e. Eny e, efa misaotranao indrindra aloha ary afaka mandeha amin'izay ianao. Ny vaovao faharoa tsy fantatro ary dia izao e. Te hanambady mafy io lehilahy io olosoa vadinao ka izany no nangatahany fisarahana ara-panjakana. Tsy mety manaiky le divorce anefa ianao. Ka dia nanaraha maharo 100 tapitrisa ariary ny vadinao mba hamono anao. Tsy miteny tsony ianao hoe efa fantatro izany a. Eny e, ka hamono amin'izao oro izao izany no hahatongavanao eto? Tsy hamono anao avy hatrany ka fa ataontsika mivadika ny tantara raha manome avo roa eny amin'ny omeny ahy io ianao. Ahoana moa no inoko an'izany anganona zainao izany? Ay, sy olosoa no ahitan'izany 100 tapitrisa ariary omenanao. Efa mitady izay fomba rehetra amenono io vola io izy. Iza moa no anaranao teo fa somary adiniko? Monsieur Robson. Tonga dia atsoa fotsiny hoe Robson. Izao no lazaiko anao Monsieur Robson a. Be fitetika ianao kanefa tsy ampy namidy ny vadiko. Tsy manana an'izany vola izany izy satria fantatro ny vola eo ampelantanany. Ary sao dia verinao toy ny mamono koa izany mamono olona.
zavatra ny tena tsotsotra mihitsy any ny lazanao amiko hoe amono ahy ianao e. Pikarama mamon'olona no asa ataoko. Ary zay no nahatonga mivadinao anatina satria voalamina matipakatolo ny zavatra ataoko. Tsy ahavoaroroy azy ary tsy ahavoaroroy ahy koa. De mieritreritra ve ianao zany fa anaiko vonoana mora foana ah? Efa tany ampasany ianao amin'izao fotoana izao raha namono anao ahy. Saingy ny eritreritra fa tombontsoa ho antsika kokoa raha maty ny vadinao satria tsy sasahanao amin'intsony ny fananana roa. Raha ianao mantsy ny maty dia ho lasany manontolo ny fananana. Ary dia hiary velo izay tsy nitatatra no higalabona silomanao anatin'ny arenan'ny lofosanao. Fa mitady ohatrina ty amiko moa zany ianao teo? Efa jato tapitrisa ariary fotsiny. Taiposinao ange zany. Efa jato tapitrisa? Zay. Tosala ny vola tsy ny sasara ny ty fiteninao azy hoe fotsiny a. Monsieur Ridza, apahany kely ao anatin'ny ray amin'ireo carte bancaire-nao mipetraka any amin'ny coffre-fort ange zany. Une goutte d'eau dans la mer, hoy ny vazaha. Ah? Ahoana moa no afantaranao fa any amin'ny coffre-fort nametrahako ny carte bancaire? Dia mbola tsy mino foana ihany ianao fa efa maty anina amin'ity asy ty. Alay fisara tsy aina ange Monsieur Ridza. Hoe miverina ato amin'ity birao tsara tarehibe toy ny lapan'ny filoham-pireneny ity dia hiaro velo no eo amin'io seza hipetrahanao io satria tsy maintsy ho lasany hatramin'ny orinasanao rehetra sy ny arenanao sy ny vadinao. Ianao sisany tsy lasany satria ho lasany fasana. Eritrereto aloha fa miona aminao amin'ny manaraka mihaino ny valiteninao. Manahoana reta? Mandrosoa kia. Manahoana dry toa reradreraka dry izany. Eno fa ahoana izao? Saika tsy nahatratra andry fa fasaka andeha zao a. Sahirana mihitsy reto ny saiko a. Fa ahoana? Mbola tsy azoko mihitsy ny tafidiran'ilay Robson ato an-trano. Fa nisina indray kia. Efa nilazaiko ny ary velo tamin'ny telefony iny hoany mamaky ny lohako. Hoe ahoana ny sady tafiditra ny vavahady, tafiditra ato an-trano koa. Le Robson tadidiko tsara nefa fa voahidiko tamin'ny lakile tsara daholo reo. Tena azonao antoka ve aloha fa tena efa voahidy lakile mihitsy ny varavarany. Ny vavahady any mety hoe nianika tampo izy Zany iry ary velo tsy mampiasa ny varavarana fidiranao io Zay ihany nanomezako anao lakile miaraka amin'ny any vavahady. Fa hoe atao tsy hitany olona ny idiranao any amiko. Sao dia very aloha ny lakile tany aminao dia iny Robson iny nahita azy. Fa aiza moa le lakile anankiroa misy porte-clé reny rorondra. Ianao anie no nomeko nampirina azy farany Tokony ho anaty tiroara amin'ny table de nuit ao ihany Kandraso vetivety ary. Reto izy reto ka. Sady efa andro maromaro koa ny ihany tsy nampiasa an'reto Tena visana ny saiko reto amin'ny alina tsy matory tsara fa matahotra sao dia tafiditra ohatrany ireny Robson iny. Mifahafaha mafy tsara alohan'ny atory fa lasa tsy fankolona amin'izany tsy matory isak'alina izany re io Garçon, mba tonga dia hitondray jus naturel glacé any manapatonga an'ilay sakafo nataoko commande teo Monsieur Ridza, salama ianao? Afaka mipetraka eto amin'ny latabatra misy anao eto ve? Fa anga dia mitsikilo an'izay ileko rehetra fotsiny ataonao ty. Miasa zao Monsieur Ridza. Efa nilazaiko anao inge fa ity ataoko ty no asako. Ampalahelo ianao. Zao koa ve izao dia azo lazaina hoe asy asa ratsy mandatsaka in'olona. Mbola tsy henonao anga fa tsy misy asa ratsy ony fa ny saina ihany no mitondra azy. Rehefa ataonao ampitiavana ny asa rehetra dia izay ny zava-dehibe. Dia inona indray ary zao zany no antony anarahanao ahoatra amin'izao? Ka tsy mbola nanome valiny ange ianao. Le hoe kenao ve le tolotra efa jato tapitrisa ariary anatanterahako ny asa mpanaovinao
tsy nampanao anao asa ninninina mihitsy hatramin'izao a. dia efa namany mametsodrano rafilahanao zany ianao mba higalabina mivadinao sy ny fanananao rehetra. Ngiaro opsona dia mihevitra ny hafaty amin'ny fomba ahoana moa ianao io? Za koa ne mba afaka mampamono anao raha tena tsy maintsy hoe ilaina zany. Anga ianao mieritreritra hoe manolo tena ho vononao a. Efa fantatro daholo ny zavatra mety hitrangy ary efa manana fepetra tokony raisina amin'izany rehetra zany a. Tsy vao ianao akory ny clientko voalohany monsieur Ritsa. Dia raha tsy nivaly nomeko anao, inona no ataonao? Dia voatery andraikitra ny varotra ifanaovako amin'ny vadinao a. Tsy maintsy miafy amin'ny roanjato tapitrisa aloha dia amin'ny manaraka indray manarina ny akafe. Lazaiko anao fa niresaka nataonao tamiko tany amin'ny birao tamin'ny herinandro lasa dia voarain'ny micro sy ny caméra daholo. Omeko ny polisy fotsiny dia vitany aminao. Ekeny mety hoe vitany amiko saingy tsy zaharery manao ty azy ty fa izaho aloha no nahazo le tolotra ka raha vao tsy vitako le izy dia misy hafa indray ho avy ka izao noho izy za zao nefa fantatrao satria niseho vatana taminao fa ry zalahy tsy fampiraraha aminao toy izao mihitsy akory fa tonga dia niasa vita ny tanjony andraisany ny karamany. Tonga dia metraka fitarany nany amin'ny polisy ahy zany fa raha misy manjoa aloha dia tsy miala aminao a. Ka raha efa ny amponja ve ahy dia izaho indray no tondrona ho namono anao. Sady izao hoe izaho ny amponja ianao anefa maty ihany. Misaona vetivety ny vadinao dia misoratra aminy amin'izay ary velo izay ho tompon'ny fanananao rehetra. Dinio kely aloha e. Dia raha atao hoe manaiky aho ohatra dia ahoana avy nataonao? Tsy misy amakianao aloha fa anjarako ny sisa rehetra. Fomba tsy misy mahavoaroroy anao ary tsy mahavoaroroy ahy koa no ataoko. Fomba efa mahazatra ny amin'izany. Ka ilaiko io fantatra aloha ny fomba ataonao alohan'ny anikeko na tsy? Ary aiza ary ahoana moa no aminona ny orso? Dia ahoana ny tsy ahavoaroroy amin'izany? Rariny raha tsy mahatoky avy hatrany izay lazaiko ianao satria mbola tsy nahita sy nahare izay efa nataoko. Raha nisy tsy nety ange ny fomba fiasako tsy ho eto anoloanao toy izao fa efa ny amponja mandra-pahafatiko e. Von'olona ny nresaka eto e. Indrindra vadiko no vonoina. Mbola tia azy ianao raha izany fiteninao zany izany hoe tsy tena tianao ny hafaty azy kanefa izy dia te hamono anao fa tsy manao fihetseham-po toy ny ataonao aminy. Mbola tsy tapa-kevitra tanteraka ianao. Aleo aloha alefa mbola montsy fotoana raha mihaona aminao aorianan'izao ka tsy tapa-kevitra ianao dia izay ny farany iresako aminao fa dia andray roanjato tapitrisa ariary. Zaky olo so tia hiresaka amin'ny aro velo hoe ndao tsika telo mba hanalazy kely fa tena mampalahelo no manjoandrika. Tsy azoko tsara kiny tindry lazaina amin'ny hanalazy kiny mba mandeha mijery spectacle ohatra na tsy haiko hoe mamonjy alim-pandihizana na mitsangatsangana. Kandriano milaza hoe tsy tsara mbola miaraka bebe maro izay sy aro velo so dia ho hita be tsy afaka miala amin'ny atao hoe adultère dia mandeha lavidavitra izany ny tsara e. Izany hoe miala eto Antananarivo mihitsy. Raha izany ny tao dia mba mandeha andro vitsivitsy ny tiako sady mba tsy hitan'ilay robson tsy fanina. Fa mbola tonga any amin'ny matetika angala izy. To tsy dia miresaka momba azy mantsy indray tato ato. Tsy tonga izy fa manontany ny valiteniko amin'ny telefona fotsiny. Satria ahoana no nazahoany numeroko tena tsy azoko mihitsy. Efa lena nova-piso indray mandeha iny fa niapiso dia fa fatany indray. Aro velo aloha tena soreny ary ho vonoiny avy hatrany izany rangazany raha sendra hitany. Efa itsy aloha itsy ilay fivarotana fa sovary ndresaka tsika roa dia tafa oatra eo indray. Mbola resaka teo
Sy hoe fitiarovelo ary koa hoe mety hoe ho afaka ve izy aloha izany. Le momba n'le resaka ina moa kiny tindry lasay. Le hoe hivoaka ny tanàko. Tsy maintsy mijanona amin'ny asany angelo izany mandritra ny andro vitsivitsy eo. Asaina laminy fotsiny akiny asany a. Zeny aloha mba tombony amin'le miasa teny. Ianao ihany ny patron anao. Eny, mitovy an'le nandehananay tany Tomasina farany teo iny. 3 andro eo. Antonony tsara ka. Mihoatra tsy ferana fa miakina amin'ny finansonao ihany koa aloha Mbola ivilany aminay angandry sa tonga dia hody. Aloha tsy arondro tonga dia hody fa te hitapotapoka mihitsy azy zany ka. Ho resahako an'izay voyage izy dia endry eo ihany izay ho valiny ary. Tongony ry fa aleo andry taxi eto. Bisou be any amin'ny Arivelo any ity Ohatray, Robson, fa tena tsy manaka tao mihitsy ve zany ianao ty fa mitsikilo an'izay aleko rehetra e. Saina nataonao eto akaiky ny fiarako eto. Fantatro fa etsena ty amin'ny grande surface ianao ka. Dia mba hanao porte ahy. Andro alahady eny androany dangaty. Dia mbola vatranao ihany ve manaraka an'izay aleko e? Aleo aloha fa piko anao apiditra an'ireto etanao reto atao anaty fiaranao e. Dia miresaka amin'amintsika avy eo. Tsy nanao programa niresaka aminao mihitsy aho io. Manana ny ataoko dia miala tsiny aminao aloha. Zay fa tafiditra ny entana. Hiaraka aminao dia ny andalana no miresaka. Malalaka amin'izay ataonao ianao avy eo. Eto any miresaka fa kely ny fotoana fahako miresaka aminao. Sao somary mahery loto tsy takan'ny client mahazatra ianao ka efa misy pikarama anankiroa zay ihany nilazako ny momba anao. Ny sarinao aza efa nomeko azy. Ia fotsiny tamindralao hoe raha misy manjoa dia efa azo ny lisan'ny toizana ny asako. Dia efa ianao zany mitoriko raha misy manjoa. Ataon'ny olona maty ahoana moa no mbola hitory. Izange no mitetika mba azo vola misy kokoa. Dia izay no mbola tsy naminoko anao. Fa ry zalahy tsy miraharaha an'izany fa raha vao maheno anaram-bola dia tonga dia rafitra. Aleo aloha tsy hanonaka sisiny kely ito fa tsy tiako ny sady mamily ny miady hevitra takan'izao. Voasaika hiteny aminao mihitsy aho hoe tsy aleo fe mijanona kely aloha dia miresaka tsara. Ka zay raha vao ela fihetsika eo ianao dia atahorako ry zalahy ny manao ny asa mialoha dia samy maty atoko tsika rola. Zaho moa tsy mahazo vola, ianao maty. Androany sisitsika sy ianao no miresaka farany momba n'ity afery ity dia faranana hatreo fa efa elaela ihany zay. Ataoko hoe manaiky araha zany dia lazao amin'ny Tsipria ny zavatra ataonao rehetra. Tsy maninona fa ho lazaiko anao ary. Efa manana ny paika atao raha manaiky ianao. Ary efa hoe handray 200 tapitrisany amin'ny vadinao kosa raha tsy manaiky ianao. Ka lazao adahola ary aloha ny atao fa hoe manaiky aho zao. Tiako fantatra hoe ahoana tsy avoaroroy alo. Mitony tsara aloha ianao e. Ka efa sady mandoa vola be aminao ve ano mbola vosaringotra eo ihany koa e. Tsy vola be kosa aloha le izy raha eo anatrehany vola ao anatin'ny carte bancaire anao mipetraka any amin'ny coffre-fort e. Ny vadiko rehetra zao ny mahalala fa manana carte ao anaty coffre-fort dia izy zany no nilaza taminao. Tsy nisy resaka carte bancaire mihitsy teo aminay. Fa raha fantatro meloa zany dia angamba carte anankiray no nitakiko taminy fa tsy 200 tapitrisa ariary fotsiny. Eny efa fantatrao moa izy zany. Mandeha ihany koa ny fotoana fa lazao amin'izay aloha le paika anao e. Zao ary nisy. Alady androany. Ka amin'ny zoma alina zao nanaovantsika ny opération. Mba iarovana antsika roa lahy tsy ho voaroroy
dia mila manana vavolombelona betsaka sika mahita fa tsy nandeha tany amin'ny misy mivadinao. Tsy mazava amiko loatra amin'izao. Isy lanonana mandra-paraina ny andro izay ny ambo mangakely amin'ny zoma zao. Dia anatrika an'io lanonana io hatramin'ny farany tsika roalahy. Ary tena atao izay ahitan'ny olona tsika. Izany hoe tsy tsahatra ny andray micro hira sy anditsika mba ho tsikaritra tsara. Ianao moa efa fantatro fa tia mihira be raha teo. Dia rehefa maraina ny andro izany vao lasa manao ny asanao ianao? No. Misy mpiara-miasa amiko anankiray manao ny asa. Ary rehefa maraina dia tonga mitondra prova aty amintsika izy fa vita tsara ny asa. Tena tsy dia tiako kosa aloha izany paikanao izany. Tokony tsisy olo-kafahalala ny zavatra ataontsika fa raha misy tsy mety ataony ihany dia anorantsika izy rehefa voatery. Tokony ianao ihany manao azy ihany satria izay zavatra izay no hanana karamana anao. Sika sy ianao ny faneraseratra amin'izay io ange tsy maintsy misy nahita. Ka lazaiko aminao aloha fa tsy maintsy hampiatso anao ny polisy amin'ny mahavadiny anao satria tsy nisy nandeha tany tsika roalahy amin'ny zoma alina io. Dia tsisy dia tananao any, tsisy dia tana kokoa. Na hitondra alika mpitsongodia zany polisy dia tsisy momba antsika sy ianao mihitsy any. Ka raha tratrano dia namanao dia anoranao mpaniraka azy. Olona avy any amin'ny faritany olona io. Ka raha vao vita ny ataony dia manao tatitra amintsika izy, lasa mody avy hatrany. Raha azonao antoka fa izay ny fandehany dia raketo ary. Olsoa. Efa andresahandrondro tamiko le hoe isinda hiala eto Antananarivo sika telo. Raikitra izany fa hovitaiko androany sy rapitso talata le asan'olona ho ampelantanako dia manomana andehantsika sika. Dia isa ny veriny lahy hoe andehanana. Ka ianao zao no tena mila maka-rivotrako. Izay tianao ny andehanantsika. Arono ahy efa tsy nilingelina tany amiko intsony aloha le Robson ka ahoana raha ohatra hoe any 10 pointy no andehanantsika. Eto ampetsika ny vola ty amiko raha ohatra hoe mijanona 3 andro eo tsika any. Tsisy hoe mirobaroba izany fa mba mila tsitsiana ihany ny vola. Izay indray ny tsika satria lasa ianao indray izany no tena miantoka antsika telo. Ka tiako ny lahy tiako tena tiako. Ka raha izany ary maninona raha misabotsy maraina mandeha dia mba amin'ny farany herinandro izany mijanona any. Mety hafinaritra kokoa. Raikitra ary fa dia lazao rondray. Dia miala tsiny aminao ry Olsoa. Tsy hoe tsy tiako tsony akory ianao fa ianao mihitsy no efa tsy tia tsony ka mahavita amin'ny fofony aiko. Tsy misy fitiavana tena aiko tsony avy any aminao. Mba miaro ny aiko koa ka sady mba miaro ny fananako ihany koa. Dia tsy maintsy ny alo no ataoko tonga aloha. Efa trano sisany riariavanao miaraka amin'ny aro velonao. Gas. Allô Hervelo. Misy vaovao letsy a. Tena lasa midobodoboka be ny foko. Allô. Fa misy inona e? Tonga indray le Robson. Aiza misy an'ity fa ho avy any zao dia zao. Tonga dia vitaiko ny amin'ny raha malalako mikitikity azany Robson izany e. Tsy izany ato an-trano aho zao. Misy manana latsaka avy tany an-danitra ki malala. Ataovy mazava le resaka fa tsy azoko izany e. Fa misy inona ao an-tranao? Calme lahy e. Misao no izy. Sendra mba nijerijery telefona teto aho dia nijery ny mailako. Le fa taloloha reny. Dia inona ho izay lahy hitako tao? Mbola mail avy any amin'ny Robson indray. Dia ahoana nalalan'ny adresy mail anao? Efa hoe calme ho ala.
Ny kodiny coffre-fort no hitako tao. Maninona tsara hoe ahoana tsara ho izy indrety eo le kody ve Eno ay moa efa nomendrejah tamin'ny mail le izy fa tena diniko tanteraka. Zao tapao aloha ny telefonina dia vonoa mihitsy fa tsy firesaka amin'ny telefonina izany. Ho avy any zao dia zao fa aza mietsiketsika eo ianao Dre fa misy inona tony tomaino an'la hafahafa be avy any an'efitrany mba tsy haidao ilay kireo prizy mitsatoka amin'ny masina isako ireo misy zavatra maika be tsy maintsy alehako aloha zay fa lasa iary velo fa misy inona bonjour aty chérie dia ahoana aiza le kodiny coffre-fort Ahoana koa ty lasepitsepitra be ty so tapaka lalandra io ary fangaha vazovaza nataondre amiko teo fangaha tsy misy an'izany akory mipetra aloha dia ty efa ndraisiko tamin'ny taratasy ty azo antoka tsara fa tsy misy diso reto marika reto na anankiray fotsiny aza ngeny diso dia efa tsy mety efa indimy verenako mivakindro ireo fa tsisy diso aiko sa tena tsy tadidiko mihitsy hoe efa nisy an'le mail izay fa sendrasendra fotsiny ngeny nahitako azy ay ka zao zany tsy maintsy atao sokoafy le mail dia andao fafana atao le misy kody tsy tokony isy ahitana fa nisy an'io mail io ny kontonao fa tsy maintsy mbola misoratra any amin'ny mail andrizy io eny efa hainao no arovana zao fa tsy rija zay zanyko Message deleted. Efa maty voafafy zay le mail hatrany amin'ny corbeil tsara zany dia tsoay ao anaty telefona anao mipisy dia vonoa le telefona fa aza ampiasaina tsony ny numéro iny le numéro anankiray ny atsokanao manomboko zao ary aza mamaly an'izaniza tsony afa-tsy za ao ka ngamo misy malala numéro ray iny afa-tsy ela ihany ka manarak'izay aiza daholo ny kodin'ireo karta any amin'ny kofra anaty armoaroko anaty poketra koa ka omeo fa tsy tokony ho hita aty aminao reny so sendra tadiavin'le robsona keriny aty aminao aty indray reto anaty carnet reto tandremo fa tsy misy afa-tsiny aty amiko eneka dia aleo any andeha meloha fa tonga avy any an-trano rehefa avy eo ianao dia mifandinika tsara amin'izay tokony atao sika mahazo toerana ary ianao monsieur Robson azonao vonoana ny micros caméra ato amin'ny branao fa sao ny tahiry apetraka ireny indray no ahidirany tozantsika ny orinany zay tahiry efa voaray taloha aza nge tokony ho fafana marina izany andraso vetivety fa tsy elana izany dia vita zay fa vita dia ahoana amin'izay alarobia androany dia efa amboary ny programanao ny amin'ny zoma alina so amin'ny ora farany vao hoe tsy ho afaka indray fa misy zavatra tsy maintsy mbola atao efa milama ny programako programanao zao no tiako fantatra tsy mitondra fiaritsika fa mandeha taxi amin'ny 6 ora alina ny manomboka ny lanonana fa tsika rola amin'ny 20 dia efa ho tonga amin'izay dia vao marika ny mpikarakara rehetra ny fisitsika eo afaka mody mampiresaka an'ireo mpitendry zava-maneno aza mba ho tadidiny tsaritsika dia arak'le fanlazaiko hoe mandray micro mihira matetitetika tsika mandeha ihany koa fa filomo ny namanao no mandeha any amin'ny olosoa manao ny asany amin'ny roa maraina ny sabotsy zany ary rehefa vita izay ataony dia mandeha taxi manao tatitra ty amintsika izy eo amin'ny 4 maraina eo sady miara-mody aminy tsika amin'ny 4 maraina koa nge no mifarana le lanonana ka raha misy mahatsikaro tsika miresaka aminy na koa efa nisy nahatsikahatra izy tany an-tranon'ny olosoa dia ahoana lavitra be ny tranon'ny olosoa izy vao mandray taxi ka efa misy taxi miasa amin'ny alina ireny mantsy efa mpitondra anay rehefa avy mamonjy boaty zay dia miantso anankiray izy andehanany aty
ary tsy hoe ho anoloana ny trano filanonana no ijereny atsika koa aloha fa lavidavitra any amin'ny tsy misy pahita e. Alefa mandeha io taxi io fa miantso afandray tsika andehanana mody ary dia mandrivo ny vato tsika. Ary raha miantso vonjeo ao io rosoka lasa mitsoka na koa hoe tratra ilay namanao dia ahoana indray? Efa pikara manady angely namatsika e. Tsy hamaky varavarana mihitsy izy akory fa efa misy lakile rehetra ahafahany miditra trany amin'ny efitrano fandriany olosoa any. Ka raha amin'izay indrindra no taitra olosoa dia ikikika na iantso vonjeo tadio fa miaramila jeneralany mipetraka ao amin'ilay trano iray izay tsy lavitra ao e. Aleo ary fa lazaiko anao ihany mba ilamina ny sainao e. Misy ranom-panafody tsy lazaiko aloha ny anarany e. Araraka amin'ny elakelam-baravarana dia reniko ao anatin'ny 2 minitra izay miaina aminy. Izy io anefa afaka adiny ray dia misinda ary tsy mamela trasy ary tsy hita ny fitaovam-pitiliana rehetra intsony. Ka raha voareniko ny torimaso ny vadinao dia misy fanafody ray hafa indray mampijanona tsikelikely ny fitepon'ny fony ao anatin'ny asasakadiny. Misinda tsela koa io ary tsy hita ny fitaovam-pitiliana. Ka raha le namanao indray no ampatorian'ilay fanafody ampiasaina eo dia ho tratrandro ary baradaka eo rehefa voatery hoe saika aninonao. Efa misy fiarovana petrany amin'ny orony. Aza matahotra anao fa tsy vao voalohany angeny nanaovana ian'izao e. Natory ny fo. Zany ny filazana ho tonga any aminao any aoriana ny fizahana ataon'ny dokotera. Milamina amin'izay ianao. Ary ty ary ka hoe tsy fantatra izay zavatra tsy nety tao. Velona soma tsara ihany koa olosoa no ny maraina ny andro dia ahoana indray ny amin'izay? Tsy mbola anisy aloha ny toy izany. Fa raha sanatrika amin'ny trano izany dia tsy misy atahorantsika mihitsy akory. Ny trano mihidy tsara daholo. Sahala amin'ny hoe natory be fotsiny ny fatsapan'ny tenany. Tsy anana iahy mihitsy izy hoe nisy niditra tao tamin'ny alina. Ny volako anefa efa andraisinao amin'izay fotoana izay. Zao no izy e. Raha tsy mety ny zavatra ataontsika amin'ny sabotsy maraina io dia afaka mamerina indray amin'ny andro hafa. Ary raha resaka vola dia tsy handray vola avy aty aminao raha tsy efa avy mandevina. Izay le hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Na izako aza ange mba mety ho tonga manko fahorinanao any e. Dia izay izany fa amin'ny zoma hariva vao miona indray. Mandrosy avay izany fa tao metimety ery ange madama izany e. Afa nanao vola avy efa elaela tsy nisasaka ilay vola totra miraikitra be izany. Be olona be koa tao dia lasa zao vao tonga aty. Izany mainty mangilohilo ery izy izany. Ary ndre angatsy tia andre mandoko vola ireny ohatra mbola tsy hitako. Izany indray aloha tena tsy tia andreny e. Voloko mainty tsara io koa dia avaiko fotsifotsy na mavomavo. Faonga aloha iary velo e. Mbola tsy tonga ka efa tamin'ny valo maraina ange izy ny nandeha e. Sy napikoropaka azy fa sika tsy naray lamba mihitsy izy teo. Dia miverina teto indray. Nisy taratasy ireny nalainy taty. Dia lasa niazakazaka indray ary mbola tsy miverina hatramin'izao. Efa laza vaovao tamindringa izy androany. Vaovao inona? Tsy mbola niteny mihitsy izy fa izany lazaiko izany hoe tonga dia sahala amin'ireny nidorana afo ireny lasany. Raso efa lazako vao mahafinaritra be indry e. Inona hitako hoe kodiny coffre-fort misy ny kartanay any amin'ny banka. Iza no nanome andry an'izany? Andoha vola amin'ny Robson amin'izay izany ndre? Efa nomeko ny ary velo any ilay izy ka miaraka amin'ny kodiny karta rehetra. Dia aka kartao izany ndre? Karaha tsy karitririza hoe tsy ampy ny isan'ny kartao tsy ho fatony eo ve ndre? Nalay ny ary velo taty amiko daholo fotsiny aloha ny kody rehetra fa tsy tsara ho mitazonako azy sao dia misy mangalatra keriny ety amiko ka tsy atohatra.
iny any ary velo fa taiza foana alany ariva vao miverina. Aleo ary petraka fa tena betsaka mihitsy izay asa vitako androan'izay. Petranareo rovavy fa miova ny programa antsika. Programa momba nina miova? Zao hoe efa nandalo tany amin'ny banky ary efa nalaiko ireo carte bancaire tao. Asa raha efa nilazain'ny olosoa androndro fa efa fantatra le kody fanokafana ny coffre-fort. Fantanika. Efa lazaiko azy. Dia efa nampiasa carte iray fa nentina kana vola tsara ary efa misy vola ty amiko. Ka tiako tenena zany dia zao hoe tsy any full point indray sika nanao vakansa fa ny Nosy be. Ary efa vao vitiko ny be andehanantsika roplanina rafaka pitso sabotsy maraina. Wow! Tena tiako be kosa izany ao bisou daholo nareo roa. Fa iary velo carte firy nalainao tao amin'ny coffre? Nalaiko daholo izy rehetra. Efa haka ihany tsinonako. Dia ahoana raha mijery any resaka tsy mahita ninina tsonika? Carte internationale reto. Izany hoe azo ampiasaina manerana an'izao tontolo izao. Lazain'ny olosoa hoe efa mipetraka tany an-dafy na resorija. Dia tsy reo ihany ny carte nampiasainareo tany? Eny efa mipetraka tany izay nandritra ny rotoana. Fa nararina dadandriza dia izay natokana hiverina aty indray. Izany no tadiaviny voalohany raha vao tsy mahita an'ireo carte reo izy. Ka alohan'ny ahitany fa tsy misy carte intsony ao anaty coffre aky dia efa tsy eto Antananarivo intsony sika. Ay, dia hipetraka izany tsika raha ny hevitra elahy. Zao sabotsy amin'ny 7 maraina no miainga ny aeroplanina makany Nosy be. Izany hoe tokony ho tonga ny vato izany sika amin'ny 9 maraina farafatarany. Dia efa manomboka horono ny entana zao dia zao ihany ary ao anatin'ny fotoana fohy. Ka raha hoe moa izany hoe androany na rapitsoritsy no mijery ny coffre dia ahoana? Zao ary ny ataonareo rovavy izay zavatra tena tsy maintsy ilainareo fotsiny no ahorono izao. Fa andeha zao dia zao sika. Izay zavatra hafa ilaina rehefa manaraka dia mividy fa ny vola moa misy. Andeha zao dia zao aiza tsika? Nga misy avion mandeha andry zao arivo zao? Tsisy resaka hoe andeha roplanina intsony izany fa andeha hipetraka any amin'ny hotely sika mandrapatonga ny sabotsy maraina. Ao ve? Ay, dia izay hono aky izany fa andao angoronetana ary Ay, izay izany ko. Saina loatra no hoe afatany olosoa kanefa dia hoe tsy maintsy izay izany no vahaolanako. Na zany maty na izy no matiko ary izy no anomboka voalohany. Mialatsiny aminao ary olosoa na dia mbola manam-pitiavana anao aza. Ho vitako ve nisy ho falifaly sy mihirahira sy mandira pitso alina kanefa ny saiko tsy alany amin'ny olosoa. Aleo farapitso mahita izy. Somary disy ihany fa nandrisy lahatra nydritsa fotsiny nataoko satria vola be ny avy aty aminy 400 tapitrisa ariary. Lasa navelako ny fandehanana tany amin'ny olosoa kanefa 200 tapitrisa amboniny. Kanefa tsy maintsy zao nataoko zao ihany no mety. Tsy hanome vola olosoa raha tsy efa azo ny antoka fa maty rija. Kanefa raha maty rija izany indray no hanome ny vola karama aminona ny olosoa eo. Sady raha maty rija dia ho lasa ny arivelo ny taliben'ny volany anaty coffre-fort satria ho vaty ny olosoa izy. Mila asiana fieritreretana keliny amin'izay ity Robson. Efitra misy fandriana telo mitokana ty nalaiko ty satria
Tsy dia tsara loatra tsika raha misaraka. Tsy miala tsony sika raha tsy sabotsy maraina andeha ho an'ny vato. Ampy atsika tsara ny volana ilaiko aty. Ary sao dia adino mitondra an'ilay karta? Sandray ve kiny adinina? Tsy ny patalohana aza ve no mety adinina? Fa ity ny tena adiniko e. Tena adiniko ny laza taminareo rovavy fa misy asan'olona nampanaoviny azay. Tena tsy vitako ilay izy fa variana tamin'ity fanomanana ny diatsika ity ahy. Ka ny sabotsy maraina be no andeha ateriko izay vola izay. Izany hoe za zany andeha ho any amin'izay olona izay. Dia nareo rovavy kosa tonga dia mandeha mialohan'ny vato dia tratrariko any amin'ny enina maraina. Mety? Ka manina raha rapiditra sy matontolo anie afaka naterana an'izany vola izany. Izany indray ve ilay tsy mivoahana maraina be amin'ny sabotsy? Ino tokoa e. Tsy aleo ve miara-miainga ety any amin'ny sabotsy maraina? Ary ahoana ny fiara-andehanana vao maraina ny vato? Ka tsy tsara mivoaboaka tsony rapiditra sao sendra mifanena mipakakitay ihany e. Ny sabotsy maraina be dia efa misy taksi anankiroa fantatro. Efa nataoko 14 mihitsy. Ny iray andeha haka anatitra an'ilay volan'olona dia ny iray kosa hitondra anareo rovavy any vato. Roa aza tezitra aloha elahy. Fantaniana ohatra ny fantaniana rehetra any dia apetrako ity. Sao dia mba handeha tsy telahy satria efa ny amin'lahy mikarta rehetra miaraka amin'ny kody. Raha izay mampisy ahy dia ataovy any anaty poketra indray ary ny karta rehetra mandrapahatonga ny nosy be. Lamomansaina. Zomany andro. Tonga dia ny fotoana manahirana ny saiko indrindra teo amin'ny fiainako. Kanefa tsy maintsy adriana. Izany nanao izay ahatongavana dia Ambohimanga kely izay soraposonina fa tsy maintsy mailona. Dia tena tsy misy mitempo atsony mihitsy ve izany ny fony olosofa dia mahavita ny anapitra ny haiko. Dia noho ny fitiavana an'ilay Arivelo no antony izany. Fitiavana nahajaham-basika nahavitany nandao tanteraka ny tokantranony. Dia azo lazaina ve hoe ho lahatry ny fiainana ve izao nataon'izao sa fihetsika tsy voahevitra fotsiny? Mofo tsy rony ankizy vavy kely vao manao sipasiporony. Efa roso ihany ty fa dia hoy teo izany izay ho toy. Raha izao moa no tsy mitranga ilay rinja dia ahoana indray ny toyany. Mety hoe niova hevitra indray izy ohatra. Kanefa raha reny firesany ireny dia tsy miverina amin'ny teniny izy ka. Efa mino tanteraka izy fa hampamono azy ny vadiny. Ka tsy maintsy ny azo no tontonga aloha. Amin'ny faly ny fotoananay. Toa olona maro fotoana ihany izy raha nihitako hatramin'izay nanarahako azy hatramin'izay. Iny ianao fa aloha tonga dia andrasako ao anatiny. Orizon'ny rahavavy mifazana rehefa efa tonga ao ilay taksi hitondra fa efa amin'ny 3 maraina izao e. Andeha aloha fa tsy aleonareo ve tonga dia miomana koa e. Efa adiny iray anke dia ho tonga eo koa ny taksi hakanareo rovavy e. Sady ve? Tena sala mivetivety kely izany alina izany a. Nefa indray aza natory tsara dia tena nesina be mihitsy. Izany? Izaho natory ihany fa taitra matetika mare andray mesina. Tandremo sao dia misy adininy entana. Ny a ty sakosy kely ty ihany netiko fa tsy mively aty intsony a. Dia ty valizy iray ity ny a dia efa nareo rovavy no mitondra azy. Any daholo ny be sy ny karta. Ary sao dia tsy azo antoka izany taksi ho avy eo izany fa sao dia vonony amin'ity andro mbola maizina be ity izay rovavy. Olona fantatro tsara ilay mitondra azy fa tsy misy atahoranao ity izany a. Izay fa ny vato miona e. Nga dia tsisy mpizotsony ety. Maika re amalala. Ao are.
ela indrindra kanefa vitantsika tsara ihany. Dia farabaina sady aloha ianao fa vita soamantsara ny zavatra natao. Ahoana moa no ilazanao fa vita soamantsara? Kanefa ny namanao zany hoe mbola tsy nilaza ny fahavitany azy akory. Efa ela izy izay nandefa SMS fa efa andalana mankatika. Tokony efa ho tonga mihitsy aza. Amin'ny firy tokoa moa zao? Amin'ny efatra maraina. Dia andeha tongotra ho aiza indray moa zany sika amin'izao? Misy trano efa ravarava izay atsy anaty azoazo azy. Dia ho tsika no miandry azy. Tsy azo atao misy mahita ny fionantsika aminy fa hitanao fa efa mivoaka tsikelikely ny olona tafaraka tamintsika tao amin'iny lanonana iny. Mampitaitaina koa izany. Jereo anefa riso misy fiara manitsy makaty amintsika. Jereo fa nijanona dia nisy olona nivoaka ihany koa avy ao anatiny. Io fa lasa niverina ilay fiara. Tena izy iny e. Ary tena maharo-potoana mihitsy ny adaly izany. Amin'ny efatra maraina ny fotoana nomeko azy. Dia ahoana nahitany antsika kanefa sika aza ne atao anaty trano e. Sady trano takotakona. Toerana efa hitany ity fa aza mikorobaka ianao e. Dia volana mazava tsara raha teo. Io efa mety io izy. Dia ho aiza indray izany izao sika? Milamina ve zavatra nataon'ny tany e? Afaka mamaly angela fa tsy miatokatoka fotsiny e. Ety anga isy aheno antsika na dia ikikika azy alahy. Sady lavitra tanàna ny lavitry ny arabe ety. Maty ve izany izao iolosoa amin'izao fotoana izao? Zao no izy ry Monsieur Rija. Fantatray fa manana carte bancaire internationale maromaro misy vola be ianao. Efa niresahantsika fa napetraka ao any amin'ny coffre-fort any amin'ny banky. Jereo tsara fa basy ty atanako ty. Ary tsy misangisangy aminao zay. Meo anay ny kody fanokafana ny coffre-fort io. Fangamo zany ny fanarahantsika. Basy misy silencieux efa moderne ty ka tsy misy feo mivoaka mihitsy afa-tsy ny bala. Ka hiteny ianao sa tsy hiteny? Voalohany tsy mitondra ny kody mandehandeha aty amiko izany faharoa tsy tadidiko tsy nijery satria marika marobe le izy. Fahatelo raha vonoanao dia maty miaraka amiko koa io kody io. Ka lazao aingana hoe aiza nasiany lahan'le kody? Tsy maintsy fantatro zao dia zao ny toerana misy an'izay raha mbola tiany lako no velona. Ka tsy misy azoko lazaina atao anatin'ity trano ravo ity satria tsy ato mihitsy no misy azy. So vazivazy ary Rija. Tsy tifitra ny lahany amin'ny tonga dia mahafaty any langy fa olona aniko tsikelikely amin'ny tongotra sy ny sandry ny lahany ny bala rehetra ato e. Azo ny lahatsaina ny fijaliana amin'izany angamba. Aza mandandro raminy Europe efa milamina any amin'ny kody Milamina hoana? Izany hoe efa any amin'ny lahy zany raha azoko tsara. Ary to iary velo. Voataratry ny devolana le endrika dia fantatro tsara fa iary velo. Namana ve zany nareo sy robsoniny? Tsy mila présentation ntsony fa efa fantatra lahy izy zany e. Azoko amin'izay ny adinareo. Nataony iary velo izay ambaboana ny vadiko. Dia avy any aminy nahazoanareo an'izay rehetrarehetra mikasikasy ny fiaina tokantranoko. Ary robsonina zany manao izay andresena lahatra hamoaka volo. Tena tsy valinareo. Hay ka mandeha ho azo kosa zany ny zavatra rehetra rehefa azo le kody fa dia tsy misy ilana ny latsony zany ry Monsieur Rija. Tsy mila mandony karamako tsony ela fa zarainay mitovy fotsiny izay karta ao dia samy mialitsika. Ary dia iona mivadiny lany amin'ny mandrakizay ela. Ary to tsy mandeha mibasiko. Robia tsy misy mifampizara tsony amin'izao fiainana efa sarotro zao. Efa trandro zay no nesoriko mibala tao anatin'ny basinao iny. Fa ny basy kosa dia mbola betsaka mibala ao anatiny. Iary velo dia hosahany lava eny amadika. Namany lahy sady mpiara-miasa amin'ny lahy akaiky angahy. Mbola manam-potoana ho vonjena fa dia veloma mandrakizay e.
misaotra anao ihany na izany aza ry ary velo misaotra nanafitra. Ka araka ny fanolazaiko teo moa dia mbola manana fotoana hovonjena dia tsy afaka miresaka ela fa dia veloma mandrakizay koranga ianao. Allô Sandy, afaka maka aty Ambomanga kely dia manatitra any Ivato vela amin'izao. Tena tsara be kosa ty bangalow misy atsika ty fa ahoana na mandre an'lany ty? Ny agence de voyage daholo no mikarakara-drehetra nolazaiko azy fotsiny hoe trano manahoana no ilaiko dia ry zareo no mikarakara amin'ny fifandraisana aminy aty. Hatramina fiara ny tsenantsika nandeha nakaty aza ve dia efa voalamina daholo fa ohatrany hoe mitokana lavitra ny arabe fotsiny le toerana. Vao aloha ny entana faza dia aparitaka be izay ilayntsika ihany no avoakatra any an-trany. Tsy aleo kosa velo mitady sakafo maraina fa aleo aloha ny entana ho eo ihany. Tena marina izany sady efa tena mahatsiaro nona mihitsy izany no tena nay. Karaha aloha ka vola ato anaty valizy aka. Ary toa misy passeport ireo nilasaka avy eo ireo. Ganareo nitondra passeport? Ka efa hoe entina sy zavatra mety ilainako dia efa nitondra andreo izay. Fa ina ny ilana passeport ho tiany Osby? Izaho aloha tsy mitondra. Andao aloha hitady sakafo e. Tonga dia any amin'ny vilany sika no andeha dia any sady mijery tanàna amin'ny sakafo atoandro avy eo dia miverina manao lasesta. Efa misy taxi location miandry antsika ao ambadiky ny trano ao. Toromaso zany izay ny vokatry ilay fo maraina be. Oay, ary nakaiza daholo ny valizy. Toa ny entako rery sisa no mipetraka etsy. Ary nakaiza korondro sy arivelo. Arivelo rondro arivelo. Ohatray ary toa reny mihitsy ao anaty taxi reny ry zareo. Arivelo fa hoaizy nareo. Oay, ary toa mifanoroka be izy ta. Ngatsy mpianaday arivelo sy rondro. Oay, tena mifanoroka sy mifamiana be ry zareo. Isan'ny telefonako. Allô, Arivelo? Allô? Fa hoaizy nareo? Mba mehoay Arivelo? Mbola tsy afaka mandray telefona izy fa mbola sahirana manamboatra zavatra ny tanany. Fa hoaizy nareo? Hoaizy ahoa? Andeha ho any Antananarivo izay Antananarivo ahoana? Fa ahoana ny losa nareo? Andraso aloha. Ka tsy afaka andrasany ry satria ireo planina kely tsy misy afa-tsy toerana roa ihany no fainay. Fa hoaizy nareo e? Maninareo no miverina any Antananarivo? Hamonjy fiangan'ny avion any Dafrarivaka izay Maninona? Ary maninona no mifanoroka be ao vavy nareo sy Arivelo? Ka mpivady ve ankizy hifanoroka? Mpivady? Fitaka fotsiny izany nataonareo sy Arivelo tamiko. Narary mihitsy angeka foko nijery endriny tositosi nanoroka azy ireny e. Fa izany hoe tsy maintsy ny afo rehefa te hahazo zavatra e. Vola fotsiny izany dia tia niarana tamiko fa tsisy fitiavana akory. Tapahako amin'izay aloha efa hiditra ato anaty seranana izay e. Izaho moa misaotra indri fa nahazo reny hipetrahanay any an-davy. Indri kosa mba misaotra fa nianoko fitiavana sy asambarana miaraka tamin'ny vadiko
Tena posika. Voatony ary velo sorondro. Tena navitananao sinema hoe mpianadalam-bolana maromaro. Vitany ary velo lalao ny fitiavako satria fantany fa tena tia tanteraka azy aho. Tsambany fitiavany. Eny toto-patasa manoto fa toto-pity kosa matiava. Kandreny karta bancaire eny zany no tena tanjon'izy roa. Zaho koa moa tsy natambava fa teny tantara ny fisindreny tany. Inatsony azoko atao e. Ny antany avy eo ara-pitso raha misy mandeha any tana. Dia tonga dia ho any Moritsa fa izay fandehany ary fandehany. Rita, fona aminao fa diso tanteraka. Tena jamba tanteraka fotsiny aho dia tsy nieritreritra tsosy tokony nataoko. Angatsy efa novonoiny ary velo anao. Fa hono? Novonoiny ary velo? Fa ngay ary velo indray ny raha anao mono aho fa tsy le Robson. Robson? Le ny karamainao mono avy? Mono anao? Tsy azoko izany. Ianao ny nanakaraman'ny Robson voalohany mba mono ahy e. Andao aloha hipetraka dia azavaiko aminao. Satria azoko tsara ny fandehan'ny paikadin'izy roa lahy. Namana be ary mpiray tsikombakomba ary velo sy Robson. Fa ianao ny nanaiky ny nataon'ny fitaovana. Namany ary velo hoe Robson? Zao ny fandehany fa hainao tsara. Izay ny fisotro ny tantara satria hitany zareo fa jamba tanteraka tamin'ny ary velo ianao dia nampitsiry ny tetika ratsy tao andohan'ny zareo. Mafona sy mavalo aminao aho fa diso e. Ary ahoana tsy nahafaty anao nefa nitsifiry ny ary velo? Laitra mafy raha natodiny taty amiko ny vavabasiny. Ny emotra ary nikodi ilay tapapiriky tao ambany tongotra ary nianjera. Niaraka tamin'izay nefa nitifitra izy. Dia neveriny fa ny balany nampitarapoka. Misaotra n'Andriamanitra lehibe. Tsy nijery akory izy fa tonga dia lasa fa hoe misy fotoana ho vonjeno. Nandeha nijery anao no nataoko voalohany avy eo. Fa nihity be moa ny trano. Nisy olona avy eo amin'ny jeneraly no nahita anao tamin'ny lakamisy. Lasa nitondra sakosy be. Hay ve. So ndray kosa nitranga tamiko niaraka tamin'ny ary velo sy Rondro e. Rondro nolazainy foana fa hoe anabaviny. Aika vatiny. Dia ohatran'izay daholo izy nilozany zareo fa nisy volana fako no taty amiko. Fa ny tena lozany izy Risa dia lasany any daholo ny karta bancaire rehetra e. Raha ny momba ny karta bancaire aloha dia tamin'iny sabotsy iny ihany avy nijery tany amin'ny tranonao dia fa nanao fanohanana na hoe opposition e. Tsy afaka maka ankoatran'izay efa nalaina izy. Sady izay koa ane ka tsy mbola nahaino vaovao angaha ianao androany? Vaovao inona? Izany vao avy nivady dia izao mivantana aty aminao izao e. Nolazaina tamin'ny vaovao teo fa nisy lozam-piaramanidina efa kaikiditra ny faritra Antananarivo. Maty daholo ny olona roso ny mpanamory tao anatiny. Ary efa nijerena ny taratasy netana dia naseho an'zareo teo ny pasiporony sy ny sariny. Dia miantso an'izay mety ho avany na izay olona mety mahafantatra azy. Tonga dia fantatro fa sarin'ny ary velo. Izany ve? Izao mahafantatra ny zava-vaovao izany ka aina mihitsy izany ny santany ratsy nataonko. Samy maty daholo izany izy telo mpiray tsikombakomba. Andeha ho any izany ianao io izao? Tsy azoko.
andeha ho any aiza ka ianao zao ny olona mahafantatra aziko ritsao kosa efa izany kosa ve nanaovany ahy dia mbola ho anindray ahy tsy kosa ka ritso arakaraka ianao ihany iko ritso mankahalazo ianao tsy hoe mankahala loatra angamba ny ilazana azy fa malahelo ianao ane tsy tia antsony fa hiary velo na jambanao ritsa mifona mivalo aminao mamelany aloko fa tsy samba tanteraka loatra tany ivelan'ny tokantranontsika ary manome toka ianao fa tsy ho jamba tanteraka fa tsy aminao tsony fa efa tena lesona mavesatra teo amin'ny fiainako izay efa nisy izay Record FM nanolotra anao teo Zamba tanteraka nosoratany Eliolax Gasy Ila Ralala Olradaka Aliva Nofy no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanatsotosa miaro fi mbola itoy